Ny fiarmada amin'ity taona ity dia andian'ny fahafito ambin'ny folo. Tsy nitsahatra moa izy io nanomboka tamin'ny taona 1970. Ary ny mampiavaka azy voalohany aloha zany dia ny lohahevitra izay nipoitra tao amin'ny lohabarendrasy natao tamin'ny taon-dasa. Izany hoe sady olana napetraky ny tantsaha izy io, ny vahaolana avy amin'ny tantsaha ihany koa, manao hoe fihavanana marina arindra ny tetikasa rehetra eto Madagasikara ampanankarena ny mpamokatra. Zay zany no ampiavaka azy voalohany, satria ny tantsaha zany dia mahatsapa fa ampiasaina le fihavanana anambakana ny tantsaha, hividianana ny vokatry ny tantsaha amin'ny vidiny ambany dia ambany izay mamono antoka azy. Ary mba hisiny zany fihavanana mampanankareny zany ny mpamokatra dia nanome vahaolana zany ny tantsaha hoe arindrao ray tompoko ny tetikasa rehetra misy eto Madagasikara. Ny antony mantsy dia misy toerana sasany totonao daholo ny tetikasa roa na telo, ny sasany nefa tsy mahazo tetikasa mihitsy fampandrosoana, nefa ozy izy manerana ny lafivalony nosy dia misy tantsaha avokoa. Maninona raha mba halamina izy io? Arindra moa ny filazany azy, arindra ihany koa satria ny tetikasa ozy izy dia manapetra, misy fotoanany. Ka rehefa tapitra le fotoana ny enim-bola na taona, roa taona, telo taona, ny sasany 5 taona, dia tapitra eo le izy dia tsisy toy antsony. Afaka taona vitsivitsy indray vao mitoy indray le izy, nefa zavatra hafa indray ny toyany. Dia tena very hevitra mihitsy zay tantsaha ozy izy ka tena tsy mampandroso mihitsy le izy tsy mampivoatra. Koa zay no nahatonga an'io lohahevitra amin'ity andian'ny fahafito ambin'ny folo ity. Ny mampiavaka ny andian'ny fahafito ambin'ny folo amin'ny fiarmada moa faharoa dia ny vokatra hoentin'ny tantsaha eo zany, satria ny tantsaha dia hoentan'ireo ministera isan-karazana, indrindra ny ministeran'ny fambolena, ao koa ny ministeran'ny fiompiana, ao ny ministeran'ny jona, ao ny ministeran'ny asa tanana. Ho avy eo zany ny vokatra anaporofon'ny tantsaha fa afaka maleo tena ara-tsakafo tsika, ary koa sopitra ireo nosy manodidina ny Madagasikara. Ny mampiavaka azy fahatelo zany dia ny fomba famokarany eny ambanivohitra ho aseho an'ny tantsaha eo zany, miaraka amin'ireo mpiara-miombina antoka aminy, ireo mpanohana ara-teknika sy ara-bola zany, ho aseho eo ny fomba famokarana mifanaraka amin'ny fiovan'ny toetrandro sady koa miaro ny tontolo iainana. Ny mampiavaka azy fahaefatra farany angamba dia ho aseho an'ireo mpamokatra rehetra avy any ambanivohitra ihany koa zany, miaraka amin'ireo mpiara-miombina antoka amin'ny mandrakariva, ny fampiasana sy ny zava-tsoa azo avy amin'ny angovo azo avaozina. Koa manasa tsika rehetra zany indrindra tsika malagasy zay te hiaraka hivoatra sy fanasoa amin'ny tantsaha mba ho avy amin'io fiarmada andian'ny fahafito ambin'ny folo io ao amin'ny stade annexe Mahamasina no anaovana azy, zany ao andamosiny stade couvert zany eo anelanelan'ny stade couvert sy ny gradin ny kianjaben'ny Mahamasina, ny alarobia 5 aogositra ka hatramin'ny alahady fa 6 aogositra amin'ity taona 2024. Ny alarobia maraina amin'ny fisokafan'ny fiarmada moa zany efa 5 aogositra dia maimaimpona ny fidirana ao amin'ny foara
ary aorinany amin'ny 12 kosa nefa ny alarobia io zany ary mitohy ny alakamisy zoma sabotsy lahady ny sara-pidirana dia arivo ariary matafiditra olon-dehibe ray sy zaza roa. Anisan'ny mampiavaka azy tokoa moa zany fa nivoatra tokoa ny fandraisana anjara ny tantsaha sy ireo mpiara-miasa aminy rehetra zany reo mifandray amin'ny tantsaha rehetra dia raha 500 ny tranoeva tamin'ny taondasa dia mahatratra 10 sy 300 amin'ity taona ity.